Marika Ravalomanana laharana fahadimy anampin'ny sahirana andrasena ny fahantrana. Solotenan'ny kandida ao Toamasina manohitra ny filatsako fidiany Andry Rajoelina. Fisainan'ny pirenena tokony rosoana ny fanaovana fifanarahana politika. Alatsinainy 20 septambra 2024 manatitra ny arabatongo kilasy tongovavy tonga soa indray ianao ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny raharam-pirenena avy hatrandry tsy angina ary tsy iray tsikombakomba manoloana ny tsirariny miseho eto amin'ny firenena izahay ho ireo firaisamonim-pirenena 7 niara nanao fanambarana androany. Voarakitra ato anatiny izany fanambarana izany fa tsy maintsy miverina amin'ny fanapahan-keviny ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary mametraka ny filohan'ny antemerandolona ho filoham-panjakana mpisolo-toerana. Miantsony sy ny fifampidiniana andatabatra boribory mialohan'ny fividianana ihany koa ireo vondry ny firaisamonim-pirenena ireo. Onjalalaina Ranaivo Manana, mbola hava-tsara. Tsy maintsy miverina amin'ny fanapahan-keviny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ary mametraka ny filohan'ny antemerandolona ho filohan'ny repoblika mpisolo-toerana ho ireo firaisamonim-pirenena 7 niaraka nanao fanambarana. Midika ho firaisana tsikombakomba ny fahanginana manoloana ny tsirariny antony mahatonga ireto firaisamonim-pirenena ireto manao antso avy toy izao. Anisan'ny iray feo nanao ity fanambarana ity ny Alliance Voargasy, ny Ultsera, ny ONG Ivorary, ny Liberty 32, M6 Tatao, ny SAF FTKM, ny Hetsika Roy, ny Transparency International Initiative Madagasikara sy ny maro hafa. Tsy tokony adikavilana ny lalam-pandrenana fampiarina arabakiteny. Ny 9/7 ny tokony ampiarina fa tsy ny 9/2 satria fotoam-pifidianana izao. Ary raha toka ny latsaka fidiana filoham-pirenena ny filohan'ny antemerandolona izay ihany no andraisan'ny governemanta hifandrombonana ny fitondrana. Manoloana ireo tsy fanarahan-dalana ireo dia miantso fampiresana andatabatra boribory mialohana ny tanterana fifidianana ny firaisamonim-pirenena. Ny tiana atao ireo dia hoe miaraka amin'ny latabatra anankiray ireo entité rehetrarehetra eo dia mifampidinika dia mitady vahaolana anankiray. Anao fanambarana imbonana hoe ndao ara iverina teny ijery ao anatin'izay koa ny ACC zany dia miverina dia ny fifidianana rehefa miverina amin'ny alalan'le andinin-dalàna tena voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana lany vahoaka moa natao io ny ampiarina eto dia tokony io no arahana zany. Fa koa le antso avy koa dia le hoe miantson'ireo tompony antraikitra rehetra mba hisiny le fahendrena avy amin'ny aminy hoe mba olona mihendry dia le ngamba ireo olona rehetrarehetra ireo matsapa hoe misy zavatra tena manozongozona ny fiandrianam-pirenena manozongozona izany hoe tan-dalana izany. Raha tsy haivina dia efa nanao fanambarana iraisany ireo firaisamonim-pirenena ny 14 septambra lasa teo manoloana ny fanonganam-panjakana iny. Tandondoza ny fizotry ny fifidianana eto amintsika noho ny tsy fisian'ny fitondram-panjakana mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ary ahina ny voka-dratsy tanteraka izany eo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Miantso ny governemanta, ny FFKM, ny mpanao politika sy ireo mpisehatra rehetra hifanohana amin'ny fanatanterahana izay fampiresana andatabatra boribory izay ireto firaisamonim-pirenena ireto. Manodidina izay vaovao izay ihany manao toivakana ny fanambarana ataon'ny solotena ireo kandida milatsaka fidiana filoham-pirenena taorian'ny tao Toliara sy Fianaratsoa nanao fanambarana ihany koa ny tao Toamasina androany manoloana ny toedrara ankehitriny. Miantso ny firaisan-kina ny rehetra izy ireo ametraka ny Madagasikara ho tany-tandalana. Fanampanazavana. Hetsika miaro fiandrianam-pirenena sy ny tany-tandalana. Solotenan'ny collectif des candidats eto Toamasina dia manao izao fanambarana izao. Manameloka ny fitsirano, ny fitsara izay nanome ny certificat de nationalité malagasy sy ny ACC izay nanaiky ny Andry Rajoelina ho anisan'ireo candidat ho filoham-pirenena noho ny amin'ny maha frantsay azy. Ary izy tena mihitsy no nanambara izany izay voararany lalàna manan-kery ny mirotsany fidiana. Manameloka ny décision na fanapana na nendriky gouvernemanta ho filoham-panjakana satria tsy voahaja ny lalam-panorenana izay midika ho fanonganam-panjakana ka tany sy tandalana intsony i Madagasikara. Noho izany, voalohany, miantso ny collectif des candidats sy ireo solo-mavambahoaka mialadia mba hijoro ampandray andraikitra ireo vahoaka izay masy madidy amin'ny tany sy ny firenena araky lalam-panorenana. Ny vahoaka malagasy no manjaka eto
Madagasikara mba ampanjaka demokrasia. Faharoa, miantso ny vahoaka malagasy isampato anoana ny hetsika izay ataon'ny collectif des candidats. Fahatelo, miantso ny herivelona anambatra ny hery. Fahaefatra, miantso ny FFKM ny fiangonana zany silamo indrindra fa ny foloalinda mba handray andraikitra tandrify azy ho tombotso ambony firenena. Masina tanindrazana atao Androany faha 27 septambra 2020 sy roa arivo. Lafombaovao afa-tsenany Betafo Androany. Fotoana nafahan'ny kandida Ravalomanana ny tafa sy ny resaka tamin'ireo tantsary tany an-toerana no mafisiny fa hitsinjo ny sahirana ny tenany satria dia saika miaina izay fasahirana an'izay avokoa ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tany an-toerana mitatitra ny vaovao Germaine Menjanary sy Mathieu Princy. Isan'ireo toerana mitazona ny kolotsaina mamalagasy ny tsena. Tsy famelomantena fe famelomantena amin'ny varotra ihany, fa matetika toerana ifamitony ny mpiavana, ny mpiaramonina. Ankoatra izay, dia toerana ahafahan'ny rehetra mifampiresaka sy mifanakalo hevitra ny eny an-tsena. Ahafahako mijery ny tena fiainan'ny mponina ny ety an-tsena, hoy ny kandida larana fahadimy Marc Ravalomanana. Ho an'ny Tety Betafo, dia nahaliana azy ny nijery ity fampirantiana ity. Fampirantiana izay maneho ny vokatra vita malagasy. Voankazo zany izy io voankazo mandalo manantsika eto Madagasikara entina anatsarana ny fahasalamana. Tena manana zava-tsotsika fa ny ampivoarana azy mba hoan'ny malagasy rehetra sahirana amin'ny lafiny rehetrarehetra dia mila isika tokoa. Azo atao tsara ny manova ny fiainan'ny malagasy izao ao anatin'ny 3 volana. Kandida anavitra ny vahoaka malagasy aho ary hitsinjo manokana ny vahoaka sahirana. Satria nanaty an'ilay fametrahana ny monseniera de Jean Pascal Omaly tany Tsirabe Antsaso de tadidiko tsara mihitsy tao an-tsaiko tao zavatra nyresahany. Eno inareo hoy izy hoe izahay kristianina indrindra fa katolika dia mano politika. Fa ny anay politika zay miaraka amin'ireo olona sahirana sy fadiranovana. Tena tiako azy zany satria zay politika zay ao anatin'ilay Madagascar Action Plan mba ahafantaranareo tsara fa tena ao anatin'ilay spécialité ny dada mihitsy io fambolena sy fiompiana io. Anao an'io tsika ka inareo manao an'ity za tsy nanapoany misy ohatran'ity taty fa ny zavatra de daviko jerevana zao de hoe inona marina ny tena ilainy reto vahoaka maro be reto zay tena sahirana. 7-valopolo isan-jato malagasy mitovy aminareo sahirana be daholo ny tatsaha. Za zao nijery le mpanao le vonanana sy masom-boly de mila fanampiany zay ozy izy. Mijerinay koa tato hoe inona ny zavatra tena mba mila fanampiany zay. Reo ny tena ataotsika satria tsy hoe ny vidiny ihany fa mifahitana azy fitsinjarany an'le izy. De zany zavatra mahafaly ahy indrindra mahita nyity zavatra ataonareo tika dia mampahery anareo zay manao an'ity salon ty te hanampy anareo mafy de mafy de mafy de mafy fa raha mbola tsy ny 7-valopolo isan-jato ny malagasy mandroso aza mieritreritra mpandrosa Madagasikara zany resaka be zany. Tsy maintsy atao mihitsy aloha zay mba hananareo zavatra azo atao mba hahatonga an'ireo olonireo tsy hanasireo lasa manana asa. Zay zany voalohany. Be da be zavatra vita eto Madagasikara ary tena manaiky ary tena mitovy hevitra aminareo fa ataotsika zay ampiroborobonan' izy ireo. Velom-panantenana ny poniny Betafo nandritra ny fionana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana. Ampitraikefa mahafehy tsara ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Ny aina izany hoe tsy fananana sy fisedrana fa sahiranana fa niezaka nandresy ny fahantrana ary tena resiny izany izay lalam-piainany sy traikefa ananany izay no entiny anavitra ny malagasy toa azy ho hiatrany ny kandida larana fahadimy Marc Ravalomanana. Ny malagasy sahirana sy mantra no antony joroko hoy ny filoha Ravalomanana Omaly raha niona tamin'ireo poniny Betafo Androany naneo ny fahavonona ny anavitra ny tandrazana sy ireo malagasy maro anisa ny tenany Germaine Menjanary Mathieu Princy atrany. 12 kilometatra mialan'ny renivohitry ny Vakinakaratra amin'ny lalana Iazo ny Morondava Indy no ahitana ny distrikany Betafo. Toerana mamokatry Betafo
ankoatra ny famokarana ronono tany aloha dia ny amantarana ity komina ity ny volovarim-bazaha izay isan'ireo fotom-pivelomana ireo mponina ao aminy. Ny 5,700 ny malagasy no lasa mahantra ankehitriny. Raha tsy ireo no mandroso sy hitadiavana vahaolana voalohany dia tsy androso mihitsy ny firenetsika, hoy ny kandida Marc Ravalomanana rehefa nandalo teto-petafo. Mila olona mahay azy tsara nefa mba tsy voafitaka indray tahaka ny tamin'ny 5 taona lasa ny malagasy, indrindra fa ireo tantsaha. 100 na 100 tantsaha avokoa. Ary ty karokaroka be avo. Ka rehefa ianareo tantsaha no apiko, na ianareo mifanampy, tafity ty Madagasikara ty. Fa ny tena maika aloha de le programme ny dada hoe misy an'le mba plus zay ihany. De famezana sakafo ny olona satria tena fa reraka ny olona. Tsy hitako rehefa eny an-tsena zay mba ametraha kely dada. Mba ameo vola kely dada. Dikan'izany tena mila hanina izy. Tena nona izy. Fa ho avy fotoana ametsika hanina izy aloha voalohany. Nareo rehetra ataontsika izay nanan-kanina daholo. Mihinana vary sy laoka. Misy paikady tsara be eo. Satria efa mihinan-kanina ny olona. Sakafo ny vady aman-janany, mimiena io sécurité io. Misy olona tena tokony tsy voagadagada sy matimbaty fotsiny ane satria malahelo izy mahita ny zanany, malahelo izy mahita ny vadiny, de lasa mangalatra kokely ery, na mahaisa zay mahatonga ny maninona no aty anandeha. Vao omaly aho aminareo teo no nanaraka an'ilay lamesa tatsy Antsaso. Mieny tsara ny toroteny sy ny afatra de milaza izy ireo hoe isika kristianina de mandala ny rariny sy ny fahamarinana. Faharoa de miasa miaraka amin'ireo olona tena tsy mandady arona na ny tantsaha, sahirana, politika ataontsika izany. Ary tsy maintsy vitatsika mampandrosan'ny tantsaha ireo olona sahirana mba ahafahantsika mamelona indray le fiarahamonina. Fototra iray mampandroso ny firenena ny famerenana any Madagasikara ho tandalana. Izany no iraisan'ireo kandida 2 feo. Ao anatin'izany ny kandida Ravalomanana dia ny fitakiny ny fiverenana amin'ny mahatany tandalana any Madagasikara io. Zay ny mahatonga anay 2 rahalahy miaraka ao. Nifanaraka tsika efa manitsakitsaka ny lalam-panombenana reto. Noho izany andao tsika irahina le retsy. Marina tsika mpifaninana. Enoy tsara. Marina fa mpififaninantsika fa tokony ho tonga saina tsara tsika nilaza hoe malagasy ihany no avotana. Ka zay safidy malagasy no tonga ao. Miray feo amin'ny fiangonana katolika ny filoha Marc Ravalomanana raha nambarany. Anampy ny vahoaka sahirana. Anavitra ny firenena ao anatin'ny tsy fahamarinana sy ny fandikan-dalàna ary ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Io no politika entiny kandida Marc Ravalomanana. Nijanona kely teo Ankazomirivotra ny filoha Ravalomanana raha monjy ny distrika ny mandoto iny androany. Nandritra io fotoana io dia nitangorina teo aminy ireo mpianatra izay nirava avy nianatra. Fotoana ny fampitafany ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Fotoana izany hoarantsika ary. Iazo ny tanàna ny mandoto ny filoha Ravalomanana no nijanona kely teto Ankazomirivotra ividy mofo atao vatsy an-dalana. Vao nijanona kely anefa ny fiarany tondra azy dia nitangorina ny mpianatra satria nitatao vovonana ora firavan'ny mpianatra. Tsy nahajery voamason-jaza ny filoha Ravalomanana ka nizara izay nananany ho an'ireo ankizy tonga teto. Ny tombo an-dalana ihany anefa ireo mpianatra. Natsikatra izany ireo ray aman-dreny teo an-tanàna ka tsy nahatra ihany koa ka tonga ny araba ny filoha Marc Ravalomanana. Président Ravalomanana zany raha karotra zany de tena mba matso ny président Ravalomanana tsy adimy mihitsy ntsika hatram'izay ka hatram'izao. Mahaory ahy ny fahitako ny malagasy mitovy amiko tsy afaka misakafo. Mahaory ahy ny fahitako ny zaza malagasy tsy afaka mianatra na mianatra ihany fa tsy zarizary ny fampianarana hoy ny filoha Ravalomanana. Raha ohatra ireo Ankazomirivotra ny ray aman-dreny tsy manary any dada tsy manadina ny dada, ireo ankizy ireo jerevana. Nohony zao dada de nahita ankizy de nizara ho an'le ankizy. Tena malahelo mihitsy ary ireo tsy mianatra ireo tsy sakafo. De zay mahatonga nizara mofo taminy teo. Satria amin'ny 12 zao izy da hianatra za noana de nihinana mofo teto. Zay raha tsy ahivina dia 800 mahery ny zaza malagasy no efa tafiditra an-tsekoly nandritra ny fitoam-pitondrany ny filoha Ravalomanana. Tsy asiko fanavahana fa tsy maintsy mianatra avokoa ny zaza malagasy raha ny maplisa no hitondra ny firenena hoy izy.
mijanona amin'ny faritra iny any sorona masina lehibe no toto saomaly tao Antsirabe fotoan-dehibe namitrana ny eveka vaovao ny diocèse Antsirabe tao Antsahasoa no nanaovana ny sorona masina ho fitsofandrano Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina tonga maro ny mpino katolika niatrika izany famitrana ny eveka n'Antsirabe izany. Germaine Mejanary, Mathieu Prince Atrano mitatitra ny vaovao. Kristio ianao no itokiko. Io no teny fohy nentin'ny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina, eveka vaovao eto amin'ny diocèse n'Antsirabe. Taoriny fodiamandry ny eveka teo aloha Monseigneur Philippe Renaivomanana, izay nitondra ity diocèse ity hatramin'ny taona 2024. Teto amin'ny kianja malalaka Antsahasoa no nanatanterahana ny sorona masina ho fametrahana any Monseigneur Andriantsoavina tamin'ny fomba ofisialy, ka nitondra ny afatra mafonja tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra nandritra izay. Manomboka manjaka ny ratso izy, manjaka ny fankahalana, noho tsy fisian'ny fanetreny tena eo anivon'ny fiarahamonina malagasy. Indraindray ara dia lasa mampireare ny fitantarana ireo toetra ratsy rehetr'ireo hoe nahavony hafa, ohatra hoe nataokitaoko mihitsy. Zany zavatra zany no lasa ireare ihany. Ry havana, mazana ny mahatonga antsika tsy hifamela, tsy hamindra fo, dia mety hoe ny ratsa manjoa ny zavatra naharary izay nanjoa antsika. Eo ihany koa ny ambi-po, tsy misy fanetretena. Samy tia hampanjaka ny heviny, fa tsy afaka mifampiaino sy mifampiresaka. Tsy misy zavatra tsy vitan'ny finoana, ny zavatra rehetra dia hainy mino, ho hiatrany ny afatra nataon'ny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina. Dia hozy izy Jesosy Kristy hoe raha hainao ny mino, tsy misy tsy azo atao ho an'izay mino. Raha manam-pinoana zany tsika, dia tsy misy zavatra tsy efa n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Kanefa kosa rehefa tsy mino sika, dia tsy misy afaka ataon'Andriamanitra na inona na inona. Tsy afaka manao na inona na inona Andriamanitra, tsy afaka manao na inona na inona Jesosy Kristy rehefa tsy manam-pinoantsika, rehefa tsy mino sika. Mila alalina ny finoana satria manjaka ny fampianaran-diso, manoloana ny fandraisana amin'ny ampany ny tenin'Andriamanitra, ka zary betsaka no voafitaka raha tsy mitandrina. Hoe tsy mahazo mihinana biby raha tsy mivaky kitro sy mandinika, tsy mahazo mihinana kisoa zany. Tsy mahazo mihinana hazan-drano raha tsy misy kirany sy vombony, tsy mahazo mihinana fozaorana zany. Vakio ao amin'ny Timothée voalohany, ao amin'ny toko 4, manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Fa voalaza mazava tsara ary testameta vaovao io, zao voalaza ao. Tsy misy zavatra ratsy noharian'Andriamanitra, satria ari-tanan'Andriamanitra io. Raha ohatra ka raisy nampinoana sy ny fivavahana, zany hoe rehefa manao vavaka alohan'ny sakafo sy aorianan'ny sakafo, dia azo hohanina daholo. Olo manan-kaja maro no tonga niatrika ity sorona masina ity, da isan'izany ny filoha Marc Ravalomanana, hipoka tanteraka ny kianja. Ankoatra ireo mpino katolika, dia tonga maro niatrika ny fametrahana ny Monseigneur Andriantsoavina ity tokoa ireo pretra maro avy amin'ireo distrika mandrafitra ny diocèse n'Antsirabe. Iza moa Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina eveka vaovao ny diocèse n'Antsirabe, teraka ny taona 720 tany Mahajanga Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina. Ny alony nanendreny paparay masina azy ny volana jolay lasa teo eveka ny diocèse n'Antsirabe, dia Monseigneur Andriantsoavina no nitarika ny délégationna malagasy nandray anjara tamin'ny synode continental ho an'ny église synodaly tany Addis Abeba. Ny volana aogositra 2022 izy no vita ordination ho eveka raha nisahana ny paroisse Notre-Dame de l'Assomption tao imerina voany ny tenany, ary isan'ireo ekipa miandraikitra ny fandikana amin'ny teny malagasy ny baiboly.
mpampianatra soratra masina amin'ny teny grika sy hebreo any amin'ny grand séminaire Antsirabe sy l'université catholique ny tenany. Efa rektora ny grand séminaire de philosophie Antsirabe ihany koa i monseigneur Pascal Andriatsoavina izay solotena ny conférence épiscopale malagasy amin'ny synode any évêque atao any Roma ny volana oktobra ho avy izao. Fa tsy azo ekena ny fampizarazarana ny évêque noho ny resaka politika hoy ny fiombonam-ben'ny évêque Omaly raha nitondra afatra manoloana izao raharam-pirenena izao. Olom-pirenena ihany koa ny kristianina ary manana ny fanabeazana azy ireo manokana ny eglizy. Fanadiadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Tsy mankasitraka ny fampizarazarana ny évêque noho ny resaka politika ny fiombonam-ben'ny évêque hoy ny solotena n'ireo évêque eo anivon'ny fiangonana katolika. Manana ny fanabeazana mampiavaka azy ny fiangonana katolika ka izay olona miaraka amin'ny vahoaka ihany no tohanany fiangonana hoy ny fanazavana. Manana ny fampianarana ny fiangonana mikasika ny politika ny fiangonana mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ka izay indrindra no tokony arahina. Tsy maintsy tandrovanay ny fiombonam-ben'ny évêque tsy azo ekena ny ampisaram-bazana ny évêque sy ny fiangonana katolika noho ny resaka politika ary ny zavatra ny tondro sotra manaraka dia ny vahoaka madinika ny miaraka amin'ny vahoaka ihany no toerana misy ny fiangonana. Tsy afaka ny hoe neutre ny fiangonana katolika, tsy neutre izy fa manana fampianarana mazava izy mifototra amin'ny ny tenin'Andriamanitra ary manana ny tokony anjara toerana izy dia ny anjara toerana manakaiky ny vahoaka indrindrandrindra ireo izay mijaly sy sahirana. Isan'ny nanamarika ny fandraisam-pitenenana taorian'ny soronamasina teto Antsahasoa ny fandraisam-pitenenana nataony ny gouvernoura ny Vakinakaratra izay nilaza ho nitondra teny ny filoham-pirenena Nametrapialana Rajoelina. Somary natohina ny mpino sasany niatrika ny fanompoam-pivavahana izany ka tonga tamin'ny fiorakorahana ireo mpino. Isan'ireo vahiny ary aniombom-bavaka tamin'ny soronamasina ho fametrahana ny évêque vavao diocèse n'Antsirabe ny Flora Valomanana Omaly. Fiombonam-po, fijoroana amin'ny maha-kristianina ary fanamafisana ny finoana ireo no teboka hanamafisina nandritra izany. Fanadiadiana. Zava-dehibe ny fiombonana amin'ny samy mpino kristianina hoy ny filoha Marika Valomanana izay tonga niatrika ny fametrahana ny évêque ny diocèse n'Antsirabe Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina. Tamin'ny kafaliana tanteraka no nandraisana ireo mpino katolika azy tamin'izao fiombonam-po izao. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny marina ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fiainana sy fahamarinana hoy ny Flora Valomanana. Ireo teboka ireo raha teo no isan'ny fantohany afatr'Andriamanitra nandritra ity soronamasina ity. Tena faly aho fa afaka niatrika ity fotoana ity hoy izy. Tena faly satria afaka nametraka amin'ny toerany évêque azy any Monseigneur Andriatsoavina Jean Pascal évêque ny diocèse n'Antsirabe. Tena faly aho mahita an'le kristianina marobe eo koa zay tena makasitraka azy sady fahakalala aminy tsara, tena tsara. Tetako zay anahoana anareo hoe zany dia tena hoe manana fifandraisana akaiky ny mpitarika sy ny tarihana. Tena akaiky tokoa zareo miasa miaraka ary hitako fa faly koa le olona ty satria taty foana izy amin'le tantarany. Izy koa manana feo be zay izy. Tena mety tsara mihitsy nanaovany azy. Taorian'ny soronamasina dia nisy ny fanolorana mari-pahatsiarovana ho an'ny évêque vaovao nataon'ireo kristianina ka isan'izany ny filoha Marika Valomanana. Zava-dehibe ary mila ajaina ny ray aman-dreny indrindra ny ara-panahy toy izao ho iatrany ny filoha Valomanana. An'Andriamanitra ny fiangonana fa fitaovana ampiasain'ny miasa ny olombelona ho iatrany ny fanazavany. Vavaon'ny politika tokony hirosona ny fanaovana fifanarahana politika isorohana ny mety sy ny korontana aorian'ny fifidianana ho ny filohany antoko Ilomada Hertina Andrianary Malala raha naneho ny heviny manoloana ny toetra politika amin'izao toy ny tsy fanarahan-dalàna maro ataon'izao fitondrana izao. Onja lalaina Ranaivo Manana mbola avatsara no mitatitra ny vaovao. Maro ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ity fitondran'ity natambola tsy nametrapialany Andry Rajoelina ka hatramin'izao fitantanany gouvernemanta ny firenena izao. Anisan'ny goavana indrindra tamin'ireny ny faneken'ny HCC ny firotsahan-kofidiany na dia fanaiky ny fizakan'ny zom-pirenena frantsay azy antenany. Eo ihany koa ny fanonganam-panjakana ny seho Vaotsela Korizay.
ireny tsy fanarahan-dalana maro ireny no mitondra korotana eto amintsika ho ny mpanao politika Ertina Andriamalala. Fotoana izao irosona amin'ny fanaovana fanarahana politika toy ny natao tamin'ny taona 2017 ho hiatrany ity mpanao politika ity. Mazava be ny fa ny processus électoral rery ihany ingeny lalatokana ivoahana amin'izao crise zao fa mialohan'izay kosa raha ohatra ka mba misy teboka tokony fampiresahana fa tsy anaovana zavatra unilatéral be tahaka izao inona no maharatsy an'izany. Raha olon-tokana na anankiroa na vondrokely tokana na roa no miteny dia azo ekena hoe filambaniny avy aty amin'ny fanoherana. Fa ity efa nirehetra na fiarahamonim-pirenena na mpanao politika na olon-tsotra na vondrona avy any ivelany nareo mpiarahamonina antoka rehetra efa tsy misy tsy miteny eny an-tranony ena manjery vahiny fa hoe mandeha any amin'ny tsy fanarahan-dalàna zao fisorona makany fifidianana zao ka raha zao no mizotra zao no mitoy zao no mandeha dia korotana ambony ambany eto amin'ny tany sy ny firenena aorian'ny fifidianana. Mbola manana herinandro maromaro isika mialohan'ny fifidianana irosona amin'ny fifampidiniana sy ny fifampiresahana hisoroana ny krizy mety hiseho aorian'ny fifidianana. Tsy tokony hametraka olana ny firosona amin'izany raha tena ny tombontsoa ambony firenena no katsaina. Anisany nahatonga fahaverezana asa sy fampiteny ny tontolo asa teto amintsika ny krizy politika nololovan'ny firenena hatramin'izay. Ity sehatra ity izay sokajiana ho isan'ireo marefo sy tandindondoza noho ny toetra ara-politika amin'izao fotoana. Hisoroana ny krizy mety hiseho eto amin'ny firenena ka hamotika indray ny sehatry ny asa dia miantso amin'ny fifampiresahana ireo kandidaty 12 ny syndicat mahaleo tena eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra araka ity fanadihadiana manaraka ity. Tandondoza noho ny toetra ara-politika misy eto amin'ny firenena ny sehatry ny asa ary ahina mbola mafy noho izao zava-misy izao no ihany ampiasa malagasy raha hisy krizy eto amin'ny firenena. Manoloana io ambany io dia miantso fampiresahana amin'ireo candidat hirotsaka fidiana filoham-pirenena miisa 13 ny syndicat mahaleo tena eo amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy misy tsy vita amin'ny fampiresahana hoy ny filohan'ity syndicat ity rehefa ao ny finiavana anao izany. Any lala tokana metrana fitsipidalao mazava sy mirindra mialohan'ny fifidianana rahateo izay fampiresahana izay. Iny syndicat amin'ilay izy dia tsotra kely raha tsika malala zao fa tsy mbola misy korotana eto Antananarivo dia efa hitanareo fa sahirakirana zay vao mandray vola dia hitanareo tsara zay ilay nitakitaky vola teo iny. Ka raha ohatra zany hoe misy ny korotana eto Antananarivo satria eto Antananarivo foana matetika ny ivoahan'ny korotana dia raha tsika mahita angamba fa tsisy asa mandeha tsisy tsena hisokatra intsony. Zao zay amin'izao zavatra mitrango zao ary mbola misy mpiasa tsy mandray karama efa mandritry ny efa-bolana indrindra raha sanatrika izy zay no mahatonga anay manao ilay fanambarana mba hitsoina mba hisy ny filaminana. Mahatonga anay manao fanambarana sao dia hoe zay ilay farany kely indrindra ny misy miaina satria mieritreritra ny olona hoe zay ngeny manahirana zay no manahirana eto amintsika. Eto zao ohatra atao hijory eto zao ilay mpiasa tsisy resaka manenjiken'izy ity dia matahotra koa izy. Zay foana zany eto amintsika ilay izy tsy samijoro tsika milaza hoe inona ilay tsy mety. Ireo ray aman-dreny ara-ponoana, ray aman-dreny ara-drazana, ny firaisamonim-pirenena tokony hitarika ity fifampiresahana ity hisorohana amin'ny fitanilana. Miantso ireo syndicat rehetra sy mpiasa malagasy hanohana ny antso ataony ihany koa ny syndicat mahaleo tena eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Niverina indray ny fampiatsona sy ny fisamborana ireo olona izay maneho hevitra ka manohitohina ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Tranga isan'ny naoraka ny lazo ilay Apampanelo Laklosy Randriatsoty Silvia, fantatry ny mpanaraka amin'ny tamazotra Facebook amin'ny anarana hoe Fotsitsotsy izay notazona tany amin'ny Rony Zandary nanomboka tamin'ny zoma lasa teo. Androany no nenonina tetsy amin'ny fitsarana nosy ny tenany ka aray maso ara-pitsarana manoloana ireny karazana raha matahora ireny ade manany amin'ny fisina vondron'olona prisika amin'ny fisamborana ireo olom-pirenena maneho ny heviny sy ny zava-misy marina ny mpanao gazety Arfina Elso. Mialy Irary Nombana, Mano Randriamalala. Tsy nisy mihitsy izany hoe fahalalahana maneho hevitra nanomboka tamin'ny taona 2024 no makaty. Fampiororona sy fisamborana ary fanagadrana vetrano no mahazo ireo olona samy maneho hevitra sy milaza ny zava-misy marina ka manotohina izao fitondrana izao. Tsy anavahana ny izana iza izany fa dia hiaran'izany avokoa na olon-tsotra na mpanao gazety na Apampanelo Laklosy. Misy pejany anaty tamazotra tserasera mampirisika ny amin'ny tokony samborana ireny olom-pirenena ireny ary manany sy ny vondron'olona ao ambadika izany. Arfina Elso, mpanao gazety, na intsy ity farany izay efa niarany fanagadrana no ny filazana ny zava-misy marina teto amin'ny firenena fa tsy tokony asiana fanavakavahana ny fampiarana ny lalàna fa tokony hiarana izany avokoa izay manao ny tsy mety rehetra eo amin'izay resaka fanehoan-kevitra izay.
Zavatra mampalahelo aloha zany amin'izao dia miorory zany mpanao gazety na olon-tsotra zany tena miorory satria tratra an'le hoe raha vao misy zavatra kely dia efa voantso any amin'ny polisy zao misy anankiray fotsitsotra zany aloha nefa maninona moa zany rehefa nitondra zany ny olona pomba anazy zany compte fake sy ny rehetrarehetra no tena manaratsy olona manao ina tena hoe fanaratsiana sady mandainga tsy voantso mihitsy fa maninona le olona manao ny asany amin'ny ara-dalàna lasa ampitahorana zany ampirorona. Manana ny etika sy ny deontolojia ny asa fanaovan-gazety ka tokony hajaina sy apetraka izany. Tokony fanohana hatrany ihany koa ireo mpanao gazety afa-tsy tokony famingana ho hatrany nambarany ity mpanao gazety ity. Taona saintsika mpanao gazety raha tafiditra amin'ireny serasera madasy ny actus tsy betabenga zareo manaratsy ny olona ny mpitondra mandalo fa itsika mitoetra lalandava raha tsika samy mpinamana zany ao amin'ny asa fanaovan-gazety tsy tokony fanao an'izany firaisan-kina re olona no hery tsy mahafaly anahy mihitsy ny andeha ampigadra ny namako. Fa ankoatra ny asa fanaovan-gazety dia loza manambana ireo mpampanela kilosy ny cybercriminalité ny zoma lasa teo ohatra anonantsona teny fiadanana Irandria Tsotsy Silvia rehefa no enoany fitsarana moa fotsitsotsi nambara fa arahamaso ara-pitsarana ny tenany manomboka eto ary ny 20 oktobra no fitsarana azy tsy niresaka fa noekevitra na tamanjotra tserasera Facebook ihany no iarantsy fahalalahana manao hevitra eto amintsika afa-tsy afaka manao ny asany ankalalahana hatramin'ireo mpanao gazety ary dia voasembatsemana ny fahazon'ny olom-pirenena vaovao izay arovan'ny lalam-panorenana tranga iray manapirofo an'izany zava-niseho tena imprimature tamin'ny herinandro lasa iny raha ireo zava-misy ireo nozoina ambava fotsiny ihany le hoe tany demokratika i Madagasikara. Ny ompana betsaka tamin'ny toe-draram-pirenena ny fandarana miara-manonja androany. Miantso ny firaisan-kina ny olom-boafity ny solombavam-bahoaka voafity tao Avaradrano manoloana ny fanitsakitsan-dalàna tao ny ekipa ny fitondrana. Nitondra fanazavana mikasika ny fanapana no raisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa ny fandarana. Mamintina amintsika ny miara-manonja androany Jessica Miresi Andry Rakotomalala. Letrezana izay no azo amintinana ny toe-drara politika eto Madagasikara amin'izao. Mitady ny fomba rehetra hitazomana sy hiverenana amin'ny fahefany Andry Rajoelina sy ny mpiarady aminy. Efa tsy takona feniny intsony ny fanitsakitsahan-dalàna, ny raha-matahory sy ny teritery atao amin'izay tsy mitovy hevitra. Manoloana izany, anambatra hery ny solombavam-bahoaka anohitra ny tsy fanarahan-dalàna misy amin'izao. Tsara jerena ihany ny antony mahatonga ny zavatra ohatran'izany sy mahatonga ireo fanambarana marobe dia tokony hijery sy roso any amin'izay mety ho vahaolana aingana manoloana an'izay zavatra izay. Dia izay ihany koa no anaovako antso manokana amin'ireo namana solombavam-bahoaka satria ianareo koa dia anisan'ny voateritery teo aloha anisan'ny hoe tena tsy maintsy manaraka ny discipline amin'ny parti sy rehetrarehetra fa zara lahy miteny fa fotoana zao efa tokony hitodiana lamosina ny zavatra tsy nety fa tokony roso any amin'ny zavatra tokony hoatrehana tsisy ohatra miaraka amin'ny be sy ny maro dia mbola misokatra ny ekipa rehetrarehetra ho anarovatsy ho atsika solombavam-bahoaka manaiky hiara-dia sy manaiky hiady amin'izao tsy fihetezana eto amin'ny tany sy ny firenena zao andao irahintsika olona ny fidin'ny vahoakantsika ampiseho fa tena miaro ny vahoaka sy tena misolo tena ny vahoaka marina amin'izay mety tsy fihetezana ataon'ny mpanatateraka eto amin'ity tany sy ny firenena ity sahitsika mijoro iahako ary fotoana izao dia izay no anaovako antso amintsika solombavam-bahoaka rehetrarehetra satria tsisy afa-tsy itsika sisany no andrasan'ny vahoaka malagasy anavitra ity firenena ity amin'izao atao hoe zavatra tsy mendrika sy tsy mety eto amin'ity firenena ity mandra-pahatonga indray izay ho filoham-pirenena vaovao satria raha ny zavatra misy na ny Sénat na ny ACC na ny gouvernement indrindraindrindra dia efa nitsipahana anaovantsika fitsipaham-pitokisana nefa i olona premier ministre mbola efa nanaovana fitsipaham-pitokisana io indray no mbola mitondra ny tany sy ny firenena ny antony dia hoe efa tsy natokisany vahoaka ntsony ary efa tsy neken'ny député rehetrarehetra 5% dia izany hoe mbola azo antoka fa hitondra firenena makany amin'ny lalana tokony izorany Andriamatoa premier ministre zany na lehibe amin'ny gouvernement ihany koa dia izay zany no isarihako saitsika rehetrarehetra hoe alohantsika mijoro zalahy. Mbola nitondran'ny fandarana miara-manonja fanazavana ihany koa androany ny mikasika ny fanapahana no raisy sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nankatony filatsako fidiny Andry Rajoelina. Manana fahefana izay omeny lalàna azy ny HCC manontany eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany anokatra fanadihadiana raha misy fiahiahina toy ny certificat de nationalité.
fa eo am'le hoe eo am'le hoe filazana le hoe feno le fepetra certificat de nationalité tokony nanaovana fanadidina satria efa ambolana maro no nahafantatra an'izany fivoaham-bavao zany ny teo anivony fitsarana avy molalam-palena ka tokony ametraka zany amin'ny alalan'ny fahefana feno tanteraka plénitude de compétenceny ny amin'ny hoe inona ny lafifanadidina ilaina ataotsika mba hahafantarina tokoa ny amin'ny hoe ara-dalàna ve ny certificat de nationalité an'ity candidat anankiray ity de reto misy fitoriana requête nataony ny vondrona toko politika samihafa nataony reto platsako vidina reto ihany koa ka sao de mba azotsika dinihana tsara ihany zany ampifandraisina am'ty vaovao mivoaka ity momba nylay fivoahana sy fivadiana zompinena nataonylay candidat anankiray ity zany tena asa lehibe ataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena satria zay ny fahefana nomeny lalàna azy hanadiady an'ireo antotantaratasy versena eo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena raha ampitso dia iray feo nisy olom-bavambahoaka ireo ainao manjery amin'ny alalan'ny fandarana manokana antsoina hoe angaredona angaredona anomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva hitondrany olom-boafidy ampolony maro 7 anoanty fa makafakana makasika ny toedra rahampirenena iverina any amin'ny faritra vakinankaratra isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity iren'ireo distrika 7 amin'ny faritra vakinankaratra mandoto nitsidika ity distrika ity ny filoha Ravalomanana Androany avahoaka maro no nitsena azy tamin'izany candidat fanantenana ho an'ny maro anisa sahirana ny candidat Ravalomanana raha ny fanazavany ireo mponina tany antoerana fanadiadiana endrika falsimirana ary velom-panantenana no nitsena ny filoha Ravalomanana teto mandoto na ny mahita anao toy izao fotsiny aza da efa mahavelom-panantenana anay hoy ireo mponina milanao ny firenena hoy ny antsoantso ianao ihany no mahalala anay vahoaka tantsaha sy ny aina ambanivohitra toy izao ny tanjojotra ny olana naraka azy na ampiseho firaisan-kina ary naneho ny fahavononana iaradia teto Ambararata Mandoto no nisy toerana nahafahany candidat Ravalomanana nanome hafatra sy toromarika ho azy ireo mila sasy sy mijoro isika iaro ny fahamarinana ary mila vona ny asa tsara sy asa mafy raha tiana anovany zavamisy hoy ny candidat Ravalomanana tsy maintsy tapahana tanteraka ny fomba fiasan'io tolo io ny fomba fiasantsika tapahana ripotira tanteraka zany tsy misy fifandraisany mihitsy na kely ary ny fiasantsika vaovao sy io anio tapahana tena tapahana atreto vitany anareo eny tia nay ty amizay telo volana tsy maintsy meo mazava aminareo asa ao anatin'ny telo volana faharoa io ihany a de tsy maintsy ometsika sakafo daholo eo anatin'izay 100 andro eo nivoaka malagasy tsy mihinan-kanina tsy maintsy miezaka izany aho miezaka isika anaovana sakafo an'izy ireo fa manaraka kotra zay de zao tsy maintsy omena asa koa reo tsy anasa rehetra mba hahafahan'izy ireo ampidy vola ivelomana de mazava amizay fa hoe ny tantsany tena mahazo tombony tsy maintsy atao a zay amezana masom-boly anamboarana ny lalana ny tatatra ary indrindrindrindra tsy maintsy amena zezika izy a anakarakara'ny zavatra ataony tsy azo aikena intsony mahita ny tantsany jaly vao mahita zavatra ambolena fa tsy maintsy amafisina ary ny tena zavatra dehibe de zao tsy maintsy averina aty aminareo aty a reo le vulgarisateur na reo le mpanoro satria nareo raha ohatra ka hoe omena andreo araka tsy mahalala an'izy a loza vao manisy simba ny tany an'le zezika simba ny tany ratsay tsara hoe atao betsaka ny rano tsy maintsy amboary zany ny tata-drano rehetra mainka ny fametrahana ny fitondrana tsara tantana ito amin'ny firenena ho iatrany ny candidat Ravalomanana apetraka tsika hoe bonne gouvernance zay nitondra atao tsisy navitana ametraka le bonne gouvernance hoe ady mikolokolo satria manao kolokolo ny mpitariky antanio daholo reo mpanao entreprise ireo na ny lehibe na ny kely hoe tamin'ny andro dada ve mbola izy zany kolokolo zany fa na iray ary mbola sy rembolanja tamindreo de tsy maintsy apetraky tsika zay hoe izy any tena mampijaly an'reto tatsara reto izy any maka ny tany reto tatsara reto reo vahiny evenevelany ahitatsika ireo nangirifiry isika nandritra ny taona maro manjaka ny kolikoly manampatra fahefana ny mpitondra ny vahoaka miasa irana trandy hoy nisy olombavambahoaka na Tsirabe faharoa de zao nisy pastora zay nresaka taminay tam'izay toy isy pastora hoe
tamin'ny andron' Jesosy Kristy ozy a dia ny rano novana ho divay fa tamin'ny andron'ity fanjakan'ny andro rajoeliny ty a dia volamena ny lasa bolongam-by zare zany ny tiako resana dia izao zany atao kofra misy ny volamena zany dia olona telo samihafa no mitata anazy rehefa sokafina ny kofra visy isany tao ity fanjakany ty zany dia fanjakana tsy manao famarinana fatatsika tsara zany ka isika tsy mahatoko trondro tsy mahatoko saka fa trondro loka ka mila mailo izy ny avako aby teo milohan'ny fifidianana ao anatin'ny fifidianana ao aorianany fifidianana nanotrona ny kandida Ravalomanana nandritra ity fotoana nandalovany teto mandoto ity ny filohan'ny KMMR eto antoerany na inona hitranga dia tsy maintsy isy ny fifidianana na oelana hoaingana ho hiatrany ny fanazavan'ny kandida Marika Ravalomanana. Pejy ny toe-karena mbola mampanay tanteraka ny lafiny ara-toe-karena eto Madagasikara ho amin'ny rampitso raha ny toetra rampitrenena amin'izao fotoana izao nojerena. Antony maro no mety mahatonga ny fitotonganana ary voalohany ao anatin'izany ny fitsabahan'ny fanjakana amin'ny tontolo ny fandrarana. Miala ilary nombana Mano Randriamalala. Anisan'ny mamparefy ny resaka toe-karena eto amintsika ny tsy fahaiza mitantana raha ho an'i Madagasikara manjavozavo tanteraka ary tsapa mitotongana andro aman'alina izay sehatra ara-toe-karena izay. Mitongatrano mantsy ireo orinasa manakato-baravarana izay mihatrika avy hatrany any amin'ny isa-tokantrano asiana anaty kitapo-mbola mpanjakana. Ny fijabahan'ny fanjakana eo amin'ny sehatry ny fandrarana ihany koa no anisan'ny antony voalohany mampandositra ireo mpandraraha vahiny miala any Madagasikara. Zava-misy izay miteraka fahatsiantoka sy fahantrana ho an'ny firenena ho ny faneho-kevitry ny mpahay toe-karena iray. Mieritreritra zany ny mpitondra fanjakana fa tantanany zato isan-jato la institution izay tokony afaka ametraka environnement stable ho an'ny mpandraharaha sy ny toe-karena dia mieritreritra zany hoe mety ilamina amin'izay ny contraire ary mety hitranga ny mpandraharaha ihany koa ny eto toerana sy indrindra ireo mpampiasa vola avy any ivelany ireo dia mametraka tanteraka ny calculany zareo amin'ny ampiasan'ny vola eto maintsy mandray décision zany zareo hoe hanoy ve sa ho ajanony sa hanala mpiasa sa hiala ny Madagasikara tanteraka mihitsy efa miala ny orinasa dia ohatran'izao hitantsika izao very ny asa betsaka aloha zany ny tafiditra ao anaty fasahirana rehefa sahirana le secteur ray manontolo dia misy fiantraikany izay any amin'ny ari-karena vao be sahirana izy ampiditra hetra ao amin'ny fanjakana sahirana izy amelona an'ilay mpiasa izay misehatra ao anatin'ilay izy ary ho sahirana le mpiasa izay misehatra ao anatin'ilay izy satria ny environnement na salaria dia tsy maintsy miankina amin'iny isam-bolana iny. Matoa misy ny olana tsy maintsy misy ny vahaolana goavana voalohany ao anatin'izany ary tsy tokony ho tsinotsiniavina ny fifampiresahana eo amin'ireo sehatra rehetra tsy hankanavaka ho hiatrany nambariny ity mpahay toe-karena ity. Rehefa anatina cadre institutionnel marefo ohatran'io dia tsy misy afa-tsy ny firesahana ny databatra boribory an'ireo acteur rehetra tsy mifanjakana rery tsy ny secteur privé rery tsy ny société civile rery fa maro be ny acteur économique et social indrindra ny acteur misehatra anatin'ny développement. Izany masarotra ny toe-karena satria multiforme be ny toe-karena. Izay zavatra izay nefa tsy vita n'olona tokana indrindra ny décideur politique izay mametraka an'ilay vina hoe toy izao ny ahafahantsika indray mitondra an'ilay toe-karena mandritra ny 5 taona manaraka ny 10 taona manaraka ny 12 taona manaraka tokony misy structure efa mipetraka tsara fa misy tokony squelette tena efa marina tsara hipetrahan'ilay drafitra ara-politique. Ny faharoa dia ny fijerena ifotony an'ilay zava-misy ny manam-pahaizana eto Madagasikara dia atao hoe latsa-danja voatery isika lasa tsy maintsy manao appel d'offre au niveau international hitantana an'ilay zavatra local nefa ny tsika eto Madagasikara no mahafantatra ny zava-misy ny fomba fiodin'ilay toe-karena amin'ny ankapobeny mihitsy dia lasa olona tsy tena mahalala tsara an'ilay zava-misy eny fotony araka ilay nambarako teo no mandrindra an'ilay zavatra any amin'ny tampony ka lasa tsy mifanaraka ilay vahaolana. Eo ny fomba fijerindreo mpahay toe-karena ny zava-misy fa na ny ministra ny toe-karena sy ny vola aza dia nilaza afa tsy ho tratra ny tanjona napetraka iena ny tahany fitombon'ny ari-karena vahobe
ary tsy ho tratra ny efatra faingo 700 napetraka noho ireo karazana tsy fahatomombanana amin'izeo ihany. Vaovao sosialy very fanambola velona ary diso fanantenana tanteraka ny ankamaroany malagasy manoloana ny fahasahiranana sy ny fahantrana izay mihamafy tato anatin'ny taona vitsivitsy izao. Mitrongo vahoamana ny ankamaroany tokantrano izay miandrandra ny fiverenana ny filoha marika Ravalomanana eo amin'ny fitantanana ny firenena indray amany olana izy ireo. Tato vaovao ny mialy Rajnombana eo amin'ny sary ny Malora Andriamalala. Tsy dia nanana olana sosialy ny malagasy tamin'ny ankapobeny tamin'ny fotoam-pitondrandra Ravalomanana. Takatry ny fahefa-mividiny maro anisany vary sy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tamin'izany. Nianatra avokoa ny ankamaroan'ny zanaky ny malagasy satria mihamam-poana ny fidirana eny amin'ireo sekolim-panjakana ary novatsiana fitaovam-pianarana izy ireo. Taorian'ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 dia tsy nitsahatra ny totongana ny fahefa-mividiny malagasy. Mihamafy isan'andro ny vidim-piainana. Saika mitrongo vahoamana avokoa ny ankabeazan'ny tokantrano, ny asa nefa tsy misy. Very fanambola velona ny olona manoloana ny fahasahiranana nateraka ny vidangan'ny vidim-piainana. Nanamafy ireo olom-pirenena fa makaleo ary mahakivy ny fiainana eto Madagasikara raha ireo zava-misy ireo no jerena. Tena lafo be sarotra daholo na vary na saribôzy zavatra rehetra dia ohatra manaroatra ilay mpivarotra dia mapakatra. Zao mikarama manasa lamban'olona isan'andro san'andro zao mba velomana. Tsy manana antonasa daholo ny zanako. Ohatra mikorosokoroso mihitsy mitafariny. Tena mankaloana be mihitsy. Efa misarotra dia sarotra. Mampikaikany anisa tokantrano zany. Vidin-javatra rehetra mihitsy. Ohatra fotsiny zao fampidirana mpianatra fotsiny tena hoe sahirana ny olona. Na fitaovam-pianatra ary zao betsaka ny mbola tsy feno fa zao hoe izay kely azo anoratana fotsiny no alefa. Nefa ny zanaka tsy maintsy ampianarina zoan'ny ankizy mianatra, tsy maintsy miezaka ny ray aman-dreny zany amin'ny fampidirana mpianatra satria ireny no avin'ny firenena. Dia mianaka izay ao an-trano zany hoe izay mivady dia ny zanakay telo lahy. Ny ankizy ao anatin'ny fitombony izy tsy malala tsy misy fa tsy maintsy anao ray aman-dreny zany no miafy. Makaleo aloha ny zanaky ny olona zao rehefa afaka baka dia aleo nitsoaka ny avelany fa neto tena tsisy ninina azo. Tsisy azo atenaina zany, tsisy azo atenaina. Ny vidim-piainana aloha dia tena sarotra ho an'ny sarambabe am-bahoaka angamba no ilazako azy satria ilay fahefan'ny vidy mihitsy zany no tena ambany dia ambany. Amin'izao fitondrana izao aloha dia efa hita mihitsy raha malala ilay fa misarotra tena misarotra mihitsy ilay izy. Ny anahako zao arakarak'ilay vola azoko aty zany fandanjana amin'ilay fandaniana ondrano zany e. Indraindray mahazo, indraindray aloha dia tsy mahazo mihitsy. Miaina amin'izay zava-misy aho. Amin'izao fotoana izao tsorika aminareo fa zany hoe fanangonana zany ohatra ny tena tsy nahita intsony. Hatramin'ny 2009 nakaty tena hita mihitsy hoe izay tena nitsotsorika. Ohatrany hoe tsy afaka mitraka mihitsy zany ianao. Very fanantenana ilay vahoaka. Mahatonga ilay olona lasa manaonao foana zany. Olona manam-pahendrena fa indrindra mpitondra mahalala ny fahorian'ny vahoaka malagasy no antenain'ny mponina indray hitantana ny firenena horian'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra izao. Andrandray ny ankamaroan'ny vahoaka iverina eo amin'ny fitondrana ao anatin'izany filoha marika Ravalomanana. Ny etaetako dia mba hoe hidikidina ny fiainana vidim-piainana satria ny tena mitongo vahoamana Ravalomanana no andrandraika. Olona zany tena mahatsapa ny zany hoe fiainam-bahoaka. Ny fanjakana manome zavatra ataon'ny olona ny tena mahafirenena ny olona aloha fa rehefa mba hoe misy mba hoe fivelomana ilay olona dia mba hita hoe tena mba mandroso ilay firenena. Fa raha manao zavatra ianao nefa ilay olona mahantra na mantsisy dikany azy tena izy ny mahasoa aloha izay vao mahafinaritra. Hatreto tsy manan-kantenaina fa samy manao izay ivelomany ny rehetra. Nambarandry olom-pirenena kosa nefa fa manantena fiovam-piainana izy ireo aorian'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao na dia tsy mora aiza ny fanarenana ny Madagasikara ao anatin'izao lavaka mangitsokitsoka izao. Adiny roa isan'andro farafahakeliny no miaina anaty fahatapahan-jiro no eto Antananarivo sy ny manodidina. Andro maromaro taoriany ny lalao nosy fa tsy antoka maro no ateraka izany, indrindra ho an'ireo manana asa miankina amin'ny herinaratra, miaina ny asa vita, miaina manaraka izay ihany koa ny vola miditra. Onjalalaina Ranaivo Manana Simbola Havatsara.
Niverina indray ny fahatapahan-jiro tapabolana mahery taorian'ny faranany lalaonosy andiany faraiky ambe folo natao tetontsika. Faritra maro manerana n'Antananarivo renivohitra sy manodidina miaina ao anatin'izay fahatapahan-jiro izay. Anisan'ny tena mizaka ny voka-dratsy ateraka izany fahatapahan-jiro izany ireo manao asa miankina amin'ny herinaratra. Anisan'izany ireny mpanao soudure ireny, ny mpanao volo, ny mpitantana cybercafé, ny mpanety sy ny maro hafa. Ankoatra ny fahatianto-karam-bola dia anisan'ny mahatonga fahataran'ny fahavitian'ny asa ihany koa ny fahatapahan-jiro matetika tatoato. Mijanona avy hatrany ny asa hoy ireo olona nanaovana fanadihadiana rehefa tapaka ny jiro. Mijanona ity jeu de jiro ity dia nandrary nisy le délestage. Raha mampiasa groupe indray ianao sahirana be satria le ompana groupe indray andro lafo dia lafo. Tsy malemy sara ny vidiny. Dia aloana ihany hoe miandry an'izay iverenana any am-pony izay. Dia facture konkoa miakatra, tena miakatra mihitsy. Nefa délestage. Ny jiro no mikatana ny lakamisa laby nakaty tapaka foana ny jiro. Dia rehefa tapaka jiro dia izay tsy miasa fa makainy. Ka le groupe mihitsy no tsy manana dia tsy afaka mampiasa. Zay tany ihany aloha le décalage-n'le vola azoko zatra amin'ny jiro adin'ireo sasany vao miverina dia efa elanelan'olona eo amin'ny enina fito valo ny olona hita hoe elanelan'le vola raisina zay. Anisan'ny fanambiny entin'ny filoha Marc Ravalomanana ny tadiavam-baolana amin'ity resaka délestage ity. Tafiditra raha teo anatin'ny vinam-pampandrosoana MAP plus ny resaka angovo. Izay no mahatonga iresaka hoe tsy hoe fananganana industrie fotsiny tena mamaika ahy fa ny dedavana le vahaolana amin'ity électricité ity ty resaka jirama ty azy ampiresaka industrie zany nareo raha tsy mbola hitantsika aloha vahaolana no électricité io zay ihany tena mahalala aho marary ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria raha voany eto amintsika ny lafo indrindra ary eto amintsika mampifilafila indrindra eo mpanaovana zavatra ianao na mpanodonana usine tapakatapaka le électricité tsy mety zany. Tsy ny jiro ihany no tapaka eto an-drenivohitra sy manodidina tatoato fa eo ihany koa ny rano. Tafakatra arivo ariary ny vidin'ny rano iray bidon mavo 20 litatra ho any amin'ny faritra Ivato noho izay fahatapahan-drano izay. Vaovao manodidina ny fifidianana kandida roa no any natonga solitena nanatrika ny fivoriana voalohany arahana tamin'ny bureau match ny CENI androany 12 septambra 2024. Ny solitena ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina sy ny solitena ny kandida larana faraiky amby folo Sandrison Raderanirina. Tsy nisy tonga kosa na solitena nazana avy amin'ny kandida raiky amby folo ambiny. Midika zavatra maro zany indrindra amin'izao raha rampitrenena izao. Tsy fatokisana ny CENI ve? Ity farany izay nilaza fa ny lalàna no mametraka ny tokony anendray ny kandidatsira iray ny solitenany anatrika ny fivorim-ben'ny CENI Foibe sy ny any amin'ny Ratsamanga kiany mandritra ny zotra-pifidianana. Andrasan'izy ireo araka izany ny atongavan'ny solitena ny kandida mbola tsy nandefa izany amin'ny fivoriana manaraka. Fa nizy malasa teo no tonga teny amin'ny fokotany sasany karaha-pifidianana. Isan'izany tetsy amin'ny fokotany Anozato Atsinanana faharoa. Ny roso avy hatrany tamin'ny fizarana izany tompon'andraikitra ny Sabotsy sy ny Alahady lasa teo. Aritra tapabolana izay fizarana ny karatry ny mpifidy izay ho an'ity fokotany ity. Fanadihadiana nataony Onjalalaina Ranaivo Manana eo amin'ny sary narindra ny mbola hafa tsara. Manomboka amin'ny roso amin'ny fizarana karaha-pifidianana ny anivon'ny fokotany amin'izao. Ho an'ny fokotany Anozato Atsinanana faharoa dia tamin'ny zomany tonga teny anivon'ny fokotany ny karatry ny mpifidy. Ny roso avy hatrany tamin'ny fizarana izany teo anivon'ny fokotany ny Alahady sy ny Sabotsy lasa teo. Ireo chef secteur izay mahafantatra ny adresin'ilay olona misoratra ao anatin'ny karaha-pifidianana ihany no mizary izany isa-tokantrano. Aritra tapabolana eo izay fizarana izay ho an'ity fokotany ity. Fanavahan'ireo karaha-pifidianana isaky ny faritra natao androany, aorian'izay dia iroso amin'ny fizarana indray ny fokotany. Ny chef secteur no mizara azy mazava ho azy mpiasa ny fokotany zany miara-misy ala daholo amin'ny fizaranana io. Raha tsy vita daholo ny fizaranana io zany zay voafantatra hoe misy ve tsy nahazo sa hoe nisy ny sa nahazo daholo. Zany hoe le olona moa zany mety tsy ho tratrany anivon'ny tokantrano ny fidiadiavany. Zay no mahalavalava aminazy io satria ny olona misy iverenana indroa intelo any anatin'ny tokantrano. Zay vao mety ho hita. Raha ny tena marina tokony le olona tompony mihitsy no manao matolorana azy satria misy sonia atao fanamarinana fandraisana an'le karaha-pifidianana. Raha olona ao anatin'ny tokantrano zany ohatra hoe zahako zao mandray ny madamako dia afaka atao zay. Fa tsy hoe olona nivelan'ny tokantrano no andray an'ity hoe andry zareo atsy ambadiky fapetrao aminay tsy mety zany. Rehefa vitanay ny fizarana karaha misy an'izay hoe tsy nahazo rehefa soratra ao anaty lista anjarany any amin'ny Foibe ngamba no
mikarakaran'izay fa tsy zay teny vofokotany isandreo olana hita amin'izao fizarana nkaratry ny mpifidy izao ny tsy fatratrarana ny tompony karatra ao an-tranony antony mahatonga ny fokotany ny asa sabotsy sy alahady anisandreo antonda taratasy ilaina rehefa andeha hifidy ny karapifidianana akoatry ny karapanondrom-pirenena lafim-baovao afatanteraka niverina amin'ny laona nanomboka androany ny asa fivelomana ireo mponina ao Ambotrimanjaka vita ny asa fanamboarana tohadrano amin'ny sapanana Ambotrimanjaka izay vaky ka tsy afaka nampiasaina nandritra ny fotoana naritra fasahiranana lalina no iainan'ireo mponina teny an-toerana nandritra izay fotoana izay mialirary nombana sy mano Randriamalala Foloandro latsaka kely teo no simba ity tohadrano eny amin'ny sapanana Ambotrimanjaka ity izay vaky tamin'ny fahafitony volana septambra lasa teo nikatso tao anatin'izany ihany koa ny fiarin'ireo mponina eny an-toerana satria dia io tohadrano io no miantoka ny fanondrana ny tanimbary mirefy 2,000 hektara izay fotom-pivelomana ankamaroan'ny mponina eny an-toerana ankoatra ny fambolem-bary ny antona ihany koa ny resaka fiompiana toy ny fiompiana voron-drano ny fakana trondro ka fahasahiranana no ny ainan'ireo tokantrano teo anivon'ity kombinina ity ankehitriny vita ny fanamboarana izany tohadrano izany ka miverina amin'ny laona manaraka izany ihany koa ny fitadiavan'ireo mponina na septambra dia vaky tanteraka le barazy nisy teo 500 metatra renireny teo vaky dia voatery namerina sy nanamboatra ny barazy io zany zay sy fiatraikan'ny fahasimban'ny barazy dia voalohany indrindra aloha tsy misy ny rano anetsana ty amin'ny faritra ny tambany Ambotrimanjaka atsinanana sy ny atsasaka ny atsimo zay ndray zay faharoa rehefa tsy misy ny rano dia tsy afaka manatanteraka fikaramany isan'andro ny olona amin'ny tambany io satria manomboka eo zany zao manetsa dia miavoketsa dia mandragiraga dia miosy tambany avy eo miavavara sisisa zany hoe vahoaka maro amin'arivony no mikaramo isan'andro fa zay ny tambany Ambotrimanjaka nge 2,000 hektara zany hoe mampiasa olona tsy latsaky ny any amin'ny ray mahery isan'andro eo zany zay fa vita izy fa somary letsika kely zany le teo ampovoany teo ohatrany somary tambotra moa zany filazazy amin'ny teny malagasy dia zay ndray mbola misy fanamafisana fanamboarana ndray atao zany amin'izao fotoana izao satria ny rano efa tonga mila ampidirana ny tanimbary lara-dalàna fampidirana ny rano Ambotrimanjaka tsy atahorana mihitsy anesaka hoe fahantrana be meopampana tahaka ny hitantsika tanatin'ny firenena malagasy fa misy azo atao hoe atokona kely any voakany Ambotrimanjaka fanindrony tamin'izao no vaky ity barage eto Ambotrimanjaka ity raha nandritra ireny rivodozana andalo teto amin'ny firenena ireny hitranga voalohany ny anto tena trano ny komuna tamin'ny fanamboarana ity andry anisan'ny ankina ny hain'ny vahoaka eny an-toerana ity Vaovao ny tranga am-piarahamonina nisehoana lozan-dranomasina Matsiravina indray tany Morondava androany ariva. Abotry nitondra olona 17 nahitana pandesivy ary Tatsambovaly no niaran-doza izany ainga tany Maintirano sabotsy maraina teo no rendrika tamin'izany. Vokany olona 4 no namony aina izay fa hita faty avokoa. Fantatra fa vehivavy ny 3 tamin'izy ireo ary zaza ny 4. Araka ny loharanom-baovao avy any Maintirano io botry io ary tao amin'ny vavarano ny Betany Morondava no nahitana no fimangatsika n'ireo olona ireo tokony tamin'ny 10 ariva teo. Amaranana ny fampalalam-baovao amin'ny tian'io ity ny maresaka iraisam-pirenena ho tanterahina any New York manomboka rampitso 17 hatramin'ny 19 septambra izao ny fivoriam-be ny firenena mikambana dia ny 7 anisan'ny lohahevitra hodinena mandritra ny 7 andro ny ady any Ukraine ny olana ateraky ny fiovavan'ny toetrandro andeha fataritsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny tsara ho fantatra makasika ity fioanam-be ny firenena mikambana ity tateriny Jessica Miray sy Andry Rakoto Isan'ny taona no misy ny fivorian'ny mpikambana ao anatin'ny firenena mikambana na ny Nations Unies iresahana mikasika ny raharaha mafana maneran-tany. Anisan'ny horesahina amin'ity taona ity ny ady ao Ukraine sy ny fiovaovany toetry ny andro. Lohahevitra mandritra ny ady hevitra izay ho tanterahina ny 7 13 ary 19 septambra izao kosa ny hoe averina ny fifampitokisana anamafy indray ny firaisan-kina maneran-tany. Filohampirenena lehibena gouvernemanta 10 no andrasana ny New York amin'ny herinandro ity. Samy mandray fitenenana avy izy ireo mandritra ny 10 minitra eo. Niavaka kely kosa ny fandraisam-pitenena ny Fidel Castro tany amin'ny taona 1970 izay naharitra 9 minitra. Ny filohampirenena breziliana Luiz Inácio Lula da Silva, Joe Biden sy Volodymyr Zelensky no anisany andray fitenenana mandritra ny andro voalohany. Mialohan'izay kosa
ny filohan'ny firenena mikambana no anokatra ny kabary i Denis Francis izay sady solotena ny Trinité sy Tobago. Andray fitenenana manaraka azy eo kosa i Joe Biden firenena mpampiatrano. Hatreto tsy misy afa-tsy ny 570 amin'ny ODD na ny objectif de développement durable 3.4 ihany no tratra. Iny vaovao iny ihany koa no manakatona tanteraka ny fiarana tamin'ity anio ity mankasitraka fiainanao nanaraka ny antsiprimo vaovao hatramin'ny farany. Ahoana marina sy Global News no raha inao vetrany toy ny mahazatra aoriana izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny fandaranadinika sy ny horonan-tsary indray misy eo mitondra ny lohateny hoe Jayotte ny tena kokoa satomboka lasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.